Mankasitraka anao hatrany manjoy ny televiziona malagasy tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana ara-marsio dia asainay ianareo rehetra ny tokantrano any anaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity. Anio ny vahintsika dia misy anankiroa toy ny mahazatra dia mpanakanto lehilahy no raisintsika voalohany atao anatin'ny fandaharana ara-marsio ho fantatrareo izy ao anatin'ny ity hira iray. Diana ny lohatenin'ny hirany mpahery izay narahantsika teo mazava ho azy fa ny mpahery no vahintsika ato anatin'ny fandaharana ara-marsio raisintsika voalohany izy androany miarabanao dia tonga soa indray atao amin'ny fandaharana mpahery. Miarabanao namana Sylvia dia miarabany pijery sy mpanaraka ny TVM surtout mpanaraka ny fandaharana ara-marsio. Fampatsiahivana fohifohy efa maro no mahafantatra amin'ny mpahery fa fampatsiahivana fohifohy izany hoe ny atombohanao tao amin'ny tontolo isika mpahery. Ia, voalohany moa araka ny tena izay fa maro no mahafantatra, maro ihany koa ny tany nandehanana nanaovana tournée nitetezana faritra manerana amin'ny Madagasikara dia natsapana hoe tafita amin'ilay olona ilay afatra tao amin'ny hira mivozon'ny mpahery fa ny atombohanay zany ny atombohako nanao niditra tamin'ny serre professionnel hoe fantatry ny olona teto Madagasikara sady nanao tournée 2013 amin'ny raditraditra iny no vaky voalohany mbola tsy lapa vola zao tamin'ireny dia amin'izao zany fa mandeha Ie, nisy fotoana teo alohaloha kely teo talohany mandeha ohatra hoe tsy dia hita firy mpahery misy antony manokana be zay. Misy antony manokana, nisy asa anankiray tena tsy afaka tena mivelarako be tamin'ny muzika hoe talena établissement scolaire ny tenako zany, tale tsekoly ny tenako dia niezaka moa zay nanaparitaka amin'io école io manerana Madagasikara dia mbola kely ihany ny faritra misy azy hatramin'izao dia somary nitaky fotoana ny fanaovana izay, nitaky fotoana be dia tsy hoe najanona amin'ny muzika fa lasa nizara roa ilay fotoana, ny atsasa fotoana lany tamin'izy, ny atsasa fotoana lany tamin'ny muzika dia izay no natonga hoe tsy dia hita loatra. Resaka ilay momba an'ilay hoe mandeha tsika teo mpahery arahantsika izay hira izay rehefa avy eo be mpankafy izy iny aloha mpahery maninona ny ohatrany hoe lasa somary niova ny gadon-kira tao anatin'ny Ia, asa terme malaza be ilay hoe mandeha naiza anao amizay dia ahoana Sandry dia ahoana mandeha dia efa lasa termen'olona fa natonga ny ova kely nafantarana hatramin'izay manao sudaf tsapika ary surtout batrelaka ilay fahafantarana ny faritra ny avianay faritra fitofinantsy sud-est iny zany dia somary nasiana kely an'ilay fiovanagadina nanaraka rythme tanora iny mandeha zany hoe afro décalé zay izy zay koa mahita hoe efa mipasy amin'ireny olona efa mipasy amin'ny olona lehibe ilay hira fa nisy fotoana natsapa zany zay hoe ilay tanora ohatrany
mitady sy nafantatra mipahery indray dia nasinan'iny aloha dia verina indray mahazo any indray ny tanora zay natonga ny ovana gadina zay tia mpakafy zany no atao mpakafy am'izao nona amin'ireny gadina ireny dia mba asinan'ireny koa ny mpahery zany ahafahan'ny génération rehetrarehetra makafy an'izany mpahery zany hatreto ny herako za foana ihany mamorona anazy maro be zao ny olona miproposé anao hoe tia misy hira mpahery mba irao dia henoko le izy dia tehiriziko trano fa tsy namoaka hira nalaiko tamin'olona mihitsy aho satria ohatrany tsy dia tiako mihitsy ohatrany tsy tiako zany mamoaka hira avy tamin'olona fa raha satria aminao raha tsy lany mihitsy ny 200 page eo misy hira mbola tsy nivoaka dia ninahy zany tiako avoaka ihany ary raha tokokely raha ohatra ndraika hoe misy te hiarahira mpahery manokana ahoana ny fahafahanao raha zay dia azo faisable hoe jirena aloha izy le te hiarahira mpahery mazava zay ya andao arahantsika ary ty hira mandeha ty mpahery mbola niketrika ary zany re fa mandeha mandeha ho ary nagnary anjara fa nahazo viavy sara dia nitondra poto gestanao efa trop olo tina nabijalinao fitiavana nataonao kilalao noraisiko mora anao kosoka efa sola nagnary anjara nahazo viavy sara dia nitondra poto gestanao efa trop olo tina nabijalinao fitiavana nataonao kilalao noraisiko mora anao kosoka efa sola niesaka navitany iezaka hitady anazy nifatara loatra anao aleo mitady vaovao miara-mitondra sy mahay mitondra nahazo laba mirobaroba efa tsisy clé mandeha mandeha alotsika mandeha 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 tianao sy tianao anjarako ndraiky izao mandeha mandeha diplôme efa vita je suis désolé mandeha tianao sy tianao iverena kely le fanontaniana teo mpahery le anao tsy mandray hiran'olona ono a tsy mieritreritra ve ny olona amin'izany hoe miavonavona na tsy te asa amin'ny mpanakanto avy ianao aleo alefa ihany aloha fanontaniana tsara le fanontaniana mialohan'ny amaliko an'izay dia iny le mandeha teo a minao fa nakafitsika rehetrarehetra tany an-trano somary gadina tanora kely indray le izy dia amin'le hoe tsy mandray hiran'olona mpahery mandray fiara-miasa amin'olona misy o artiste mety misy artiste any manao organisation izy dia miteny mpahery za manao organisation na concert ary afaka miara-mihira ve tsika afaka miara-manao ny concert io dia mifampiresaka dia atao hoe ndao hiaraka hira dia afaka atao zany fa mba misy zany amin'ny olona tsirairay zany samy manana zavatra tiany sy zavatra tsy tiany raha ohatra tsy tiako zany le mihirahira nomen'olona anazy dia mety tsy tokony ho raisiny hoe miavinavina satria za tena mandray olona tsy raisiny hoe miavinavina fa mba tsy tiany raha sivako zany hoe mba nihirany mba kanto nataoko no iraiko satria mba fatary hoe ay ve mahavita ohatr' zany mpahery tsy voatery iankina amin'ny mpanoratra hafa zany fa araky ny teniko teny raha misy fiaraha-mihira azo atao na le olona ary nanoritra anazy fa iarahanay atao dio azo atao tsara ya eo amin'ny sehatra ny fampisehoana indray ary maromaro ny toerana mety foa hoe nandalovan'ny mpahery sy ny ekipany fa ny toerana izay mbola tsy nandalovanao hoe mba tany saina mpijery raha ny teto Madagasikara atsimo atsinanana andrefana miaraka eto ampovoantany région nakavetsany région efa nandalovana commune moa efa tsy resahana ntsony commune sy ny district le ny ambanimbanivohitra fa betsaka ny nandalovana fa ny avaratra ihany no ohatry ny hitako hoe mbola tsy dia nandalovana ny antony zany
tamin'izay nanao lancement voalohany tsy mbola nanao lancement tany avaratra fa amin'ny saison dia tateorina zay vao nanao lancement niraka tany avaratra dia tara zany fandraisan'le olona azy tany dia misy ihany makafy fa zay naharaka ihany amin'ny saison miditra amin'ny heritaona zay tena manana tournée any avaratra tena miantso voalohany anazy ao matetika tonga dia vao manomboka mbola tsy manomboka akory ny saison mbola vao lavitra be dia miantso ny faritra ny Ambatondrazaka zaka tena feno tonga dia mameno calendrier dia ny faritra sud-est ny atsimo manontolo iny ny Fianarantsoa sy ny eto an-toerana moa zany izay mahatonga an'izay efa lasa feno mialoha ny calendrier tamin'ity zany nisy olona avy any avaratra indray hitondranay niantso mialohan'ny fotoana dia lasa andray zany zay amin'ny saison fa samy manana saison daholo ny isaky ny faritra zay ny antony. Tao anatin'izay 10 taona zay pahery afiry eo zao ny album efa navoakana. Ia. Tamin'ny voalohany moa le 2013 nanomboka namoaka hira voalohany dia 2013 iny ihany any 2013 ihany dia efa nivoaka ny album voalohany pahery dia rehefa taty afara 14 15 16 17 sy hatramin'izao hatreto lasa namoaka hira tsirairay ny voalohany mantsy ianao mba ahafahan'le olona mahafantatra le produit-nao zany dia tonga dia tena tsy maintsy mamoaka album anao voalohany satria na ny organisateur miantso anao ara dia mila mahafantatra le tamin'ny 2013 zany zao miantso le organisateur dia mila mahafantatra firy moa ny hirany pahery sao dia hoe namoaka clip fotsiny dia tonga tsy mahazaka concert fa mba mila an'le album zany dia mahazaka an'le spectacle fa efa azo eritreretina ny famohanan'le deuxième album efa azo eritreretina tsara fa mbola miandry fotoana sy fikarakarana. Mbola tsy misy daty azo apetraka. Mbola tsisy daty apetraka amin'ny famohana album angamba loatra eto fa za mino fa mety tsy ho ela satria efa mahafeno album le single mivoaka taty aoriana zay efa mahafeno le deuxième album fa le eo amin'ny fotoana teritery eo amin'ny fotoana satria surtout amin'izao tsika anatin'ny saison tournée mihitsy zao amin'izao fotoana zao mety jusqu'à décembre mihitsy ny saison tournée amin'ity 2018 ty dia mety nan'le fotoana ipetrahana eto toerana anaovana an'izay mety mbola sarosarotra kely. Alohan'ny resantsika ny fandaharam-potoana dia ahoana zany le asa iray rehefa mandeha ny tournée? Io aloha zany mifanipaka kely satria talena établissement scolaire ny tenako teo za dia tokony ho hita matetika ho toerana foana eto toerana surtout satria ny établissement zao misy eto Antananarivo misy anakiroa dia any Fianarantsoa misy ray dia Manakara misy ray vao sokafana zay dia mila fotoana izy io fa amin'le traiky efa nananana koa zany dia efa nametrahana olona ihany koa zavatra eo dia afaka hoe mandahalo fotsiny amin'ny fotoana ilanan'izany dia mandeha foana ny asany amin'le école fa raha vao tournée dia anapalovana tournée dia efa misy responsable daholo ny eto toerana. Zany hoe tsy misy eritreritra mihitsy pahery rehefa ny ambony sehatra iny hoe anahoana ary zay le fianarana ary? Tsisy eritreritra satria ireo mpiara-miasa ireo koa dia tena azo antoka ary mena kokoa kely ireo androany amin'izao fotoana izao azo antoka tanteraka zareo dia tsisy atahorana. Eny ary ny fandaharam-potoana ny pahery amin'ity taona 2024 efa misasaka. Efa raha ho tany saina eto nefa vita aloha tamin'ny 2018 tena feno dia ny atoato zany aloha dia ny faritra sud-est indray zany no mahazo ny avantage amin'izay amin'ny fandaharam-potoana zay atoato dia ny eto Antananarivo moa misy vitsivitsy ihany misy ny périphérique dia raha ny eto Andrenivohitra dia mety isy fandalovana kely eo amin'ilay glacier tsy ho ela ataon'ny groupe pahery fa atsika miserasera ihany amin'ny réseaux sociaux dia hitanareo foana ny zavatra publié lasa rindray ny groupe pahery na maka rindray. Eny ary dia misaotra betsaka aloha ny vahiny teto amin'ny fandaharana Ramarseau teny farany sy fanentanana ho an'ny mpijery ny fandaharana pahery. Ia, voalohany dia isaorana ianareo eto amin'ny TVM mananasanay amin'ny fandaharana Ramarseau satria efa roa taona na telo taona lasa ny teto farany dia izao indray tafaverina eto amin'ny fandaharana Ramarseau makasitraka hatrany mpikarakara sy ny mpanolotra ary makasitraka ny mpankafy ny pahery hatramin'izay ary ho an'izay mbola akafy dia akafizy foana dia makasitraka ho an'ny makasitrana manokana ny mpihaino ny TVM sy mpanaraka fandarana Ramarseau. Eny ary dia mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny tarika dia mbola mirary ny fiverenanao ihany koa eto amin'ny fandaharana indray manaraka. Mbola ho avy ka raha vao sonareo dia tonga foana. Ndao ary.
fatehalaza sasany kosa bebe tiavolinaite azao siriko aleko mitady anao tiako anao chéri anao selako ha chéri nino masty sika sara mbo miaraka fa mbola iaraka moramora gestanao rapa moramora gestanao tie magnano vavantea hazao magnano vavantea hazao iaho sy matoky Kamanida tanana Ipetraka simona yetuka Mampiasa nyankama Tutufani tani Hanovani rochande Naina tan bariasa Amurna rabe Ni mampala yelwane Fadele tan kutalu Vavo vidi mireu fazabe se sonu Haizei Madagascar E faluva mantikaka Alutanjuva na tsara Hazani Hititani tikitie Atao anatin'ny tapafaharoa no andraisantsika ny vahiny manaraka araka ny hira izay efa nomenanao teo dia na no vahintsika atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana Aramarsio miarabanao na tonga soa eto amin'ny fandaharana. Efa miaraba ny mpijery rehetrarehetra ny fandaharana Aramarsio eto amin'ny TVM. Ny atombohanao tao anatin'izany tontolo mozika izany mba tianay ho fantatra misimisy kokoa na? Nanomboka 2012 nanao chœur an'i Liva Jax sady nianatra mozika foana dia reggae foana nataoko hatramin'izay dia rehefa nanomboka 2017 amin'izay nanapa-kevitra nanao solo amin'izay hoe andeha irery tiako konkoa zany hoe raha vehivavy ny hanao reggae dia hitatra foana fa sady manao solo koa. Zany hoe gadokira reggae ny tena iangaliny na misy antony manokana avy eo hoe inona ny tena hoe nisafidiananao an'izay reggae zay? Efa nyteneniko tany amin'ny voalohany hoe tao amin'ny Liva Jax mpano reggae dia vao may nitariko ilay fahaizana zany hoe mahafinaritra anahy kokoa ilay reggae amin'ny tena façon amin'ny maha-malagasy dia ankoatra ny reggae zany manao solo ihany koa ianao? Manao solo. Inona ny tena hoe betsaka ao anatin'ny hirany na zany miangalinina ny solo sa ny reggae? Fandanja be. Azo ampiarahana tsara ve izay reggae sy ny solo zay? Azo ampiarahana tsara mihitsy satria ny fitiavana tsy afaka amin'ny olombelona dia asiana fitiavana kely dia asiana metsiketsika kely. Tsy nieritreretina ve mba hoe hanomana tsapiky indray andro any na hanao tsapiky hanao salegy? Ohatrany mbola tsy haiko fa raha misy olona manome hirana tsapiky dia afaka fa ny feoko aloha tsy misafidy genre na hira ny feoko fa mety daholo fa rehefa afaka miara aminasa aminako tsy miteniteny foana ilay hira dia mety amiko. Iza mamorona ny hirana? Liva Jax. Liva Jax aloha hatreto. Zany hoe manana manager manokana ihany koa ve inasa mbola ianao ihany aloha miandraikitra ny tenanao hatreto? Za daholo aloha satria
efa be da be le fandanina tam'le izy dia aleko tohizako rery foana aloha ny hatreto fa izany kosa nefa tsy mandà hoe tsy afaka miara-miasa amin'ny olona fa afaka miara-miasa amin'ny olona foana fa tsy mahavita tena ny olombelona rehetrarehetra. Eny ary aleo aloha isento kely tsika ina amin'ity iraray anao ity dia rehefa avy eo tohizatsika ny resadresaka. Efa tsy misy olo-paty manana fa tsy misy azafady ianao raha sendra mamiangavy mahazo mpanabavy. Hey, aletsy-bola miande raha za izy efa tsy misy olo-paty manana fa tsy misy azafady ianao raha sendra mamiangavy mahazo mpanabavy. Fa efa lehibe za nandrefa nisy indray ve lay feo taloha elabe ataondreo mizenize malany malany baloe malany zay rehetra lalovany misaly malany baloe malany. Ohatrany ahoana zany nasy ny gropony zany rehefa miakatra an-tsehatra? Ny fiakaran-tsehatra aloha ny hatreto mbola mangingina satria sady mianatra koa zany dia sady mamaraparana kely fa ao arindrinao hitantsika eny foana hoe ahoana ny gropona rehefa miaka-tsehatra. Na izany tsy izany na efa nisy ihany ngamba ny toerana izay hoe nandraisanareo anjara tao anatina fampisehoana azo fantapatarina kely ve hoe taizavy izay toerana izay na? Tamin'ny 11 mai tamin'ny heritaona aloha nisy hetsika fankalazana ny Bob Marley nahafatesany dia tamin'izay aho no ny participer kely dia indraindray koa manao hetsika ohatra misy miantso mariage anniversaire ohatra izany. Rehefa manao misy manasa ohatra dia mangataka Bob Marley dia mavita na? Ye, manao Bob Marley manao Lucky Dube za raha vao hira reggae dia manao interprétation dia manao. Izany tena kafizinao amin'ireo hoe mpanakanto reggae vahiny ireo? Mety amiko daholo satria couleur reggae tokony mipaka be da be aty aminatiko zany hoe le hira reggae nefa misy mpihira malagasy koa tiako be ny mpihira malagasy manao reggae mahafinaritra anahy. Raha misy indray ny mpikarakara lanonana na mpanakanto dia hiara-iasa amin'ny nasy ny gropony dia ahoana ny fahafahana manao an'izay na? Ye, efa misy contact eo amin'le clip iny dia misy page Facebook dia afaka miantso anay foana dia oray. Eny ary mety hoe manana fandaram-potoana sy ny ohatr'izany nareo amin'ity taona 2024 ity sa miandry ny fianarana ho vita mihitsy ve na sa? Miandry ny album zao? Album faranako mety alohalohan'ny farantaona dia zay vao tena sa hoe andeha album mafafiry zao? Voalohany mitondra ny lohateny aza amidy Madagasikara dia hitantsika eo daholo ny solo ny reggae sy ny roots. Amin'ny faran'ny taona any izay album voalohany izay nivoaka? Ezahana aloha ny hoe alohan'izay fa arakaraky ny ento-manana azy satria sady tena sady manager tena dia izahako le izy aloha mo raha tsy tratra dia tsy maintsy fandale mo sady gâteau bonne année ihany koa izy 2019.
aza mity Madagasikara zay midika ve zany fa hira mety tsisy hira mpitiavana ao anatin'le album misy tena misy hira mpitiavana tsara be fa tsy voatery fa hirany aza mity Madagasikara iny singaniko manokana le anankiroa ao satria mitouché ana le hira iny tamin'ny 1993 mbola kely mihitsy nefa hirany Liva Jax izy iny de notohizako le izy antiako aty ity singaniko tao anatin'ny hira efa zato mahery Liva Jax izy iny de niraiko hoe façon-na vehivavy le izy de vitako eny ary ifarana sahady nresadresakintsika na kasitrahana be dia be anao ny vahiny teto amin'ny fandaharana Ara-Marsiao famtinana fohifohy teny farany ho an'ny mpijery misaotra betsaka amin'ny fandaharana Ara-Marsiao nandray anako satria raha tsy misy ny TVM tsy afaka nanao an'izao hetsika izao ny mpanakanto de ny teny kely ny pirate aloha ny tena teneniko voalohany indrindra hoe allo tonga de miteny aty aminay rehefa mila CD soatran'izany satria bana be le pirate ndretraretra efa tena mahita le izy ako de zay no mba iangaviako zay eny ary de mankasitraka be dia be na mbola mirary ny fiverenanao eto amin'ny Ara-Marsiao de mirary fahombiazana tanteraka ihany koa anatin'izany hoe tontolo ny zavakanto izany indrindra fa ny vehivavy miangaly ny kadokira reke de velomantsika rehetrarehetra mandra-pioana indray satria mbola any amin'ny rinany mety hiverina eto amin'ny Ara-Marsiao de veloma tompoko de tapitra sahady ny fandaharana Ara-Marsiao zay ny masakazona roso antenaina fa de afapotsika rehetrarehetra tany atokantrano tany amin'ny herin'ny anio toy izao indray tsika mbola andray vahiny hafa indray eto amin'ny fandaharana trany de misaotra be dia be anareo mpijery misaotra indrindra misaotra ihany koa ny mpiara-miasa rehetra ny teknisiana sy ny karakara rehetra ny fandaharana ity de ny aiaingo etsy Andavamamba no mikarakara ny taovolo sy ny tarehinay ankasitrahana feno ihany koa izy ireo de ny vahiny mazava ho azy isaorana feno ho antsika rehetrarehetra zay mbola te hivahiny te handray anjara eto amin'ny fandaharana Ara-Marsiao de io ny laharana ahafahana mifandray sy mifanerasera aza misalasala miantso ny tompon'andraikitra zay afaka mandray anareo foana zany de mametraky ny veloma mandra-piresaka indray ary ho amin'ny heriny anio toy izao eto amin'ny televiziona malagasy hatrany